Asabotsy fa 14 ny volana septambra 2024 raha badoboko lafinatra toboko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany santionany amin'ny vaovao entina amintsika amin'ny takariva ity ny fandraisan'ny anjarany avy amin'ny ankolafy ravalomanana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ny volana oktobra ny akon'izay eo anivon'ny Kanjabe ny Magro etsy Beoririka eo ihany koa ny akon'ny fitetezam-paritra izay ataon'ireo candidat ifaninana amin'ny filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ireo etsika sosialy samihafa tontolo politika aloha andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay toetosaina amin'ny 5 ny volana oktobra ho avy zao ny ankolafy ravalomanana araka ny nambarany ny mpitarika izany ankolafy izany androany teny amin'ny Magro Beoririka anohana candidat iray amin'ireo candidat 3 amin'ireo ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka izany ity ankolafy ity vola ravavy no mitondra ny antisipriam-baovao Tsirakodarson kosa nakanjary. Jean-Louis Robinson no candidat official toanany ankolafy ravalomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay tanterahana ny 20 oktobra ho avy izao. Nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo mpombazy io androany nandritra ny fidirana mivantana telefônina tetsy amin'ny Magro Beoririka. Safidy izay raha ny fijerin'ny Mamy Rakotoarvelo tsy tonga ho azy. Fidiny filoha Marc Ravalomanana ny antefa tamin'ny andriamatoa Jean-Louis Robinson dia betsaka angamba ny critère ny jereny anisan'ny zavatra ny jereny zany dia hoe marary Madagasikara, marary ny vahoaka malagasy, tena betsaka ny tsy fahasalamana ny zavatra manahirana amin'ny lafiny ara-tsosialy dia fantatsika fa ny ministra Robinson teo aloha dia ministra ny fahasalamana afantatra tsara nyzany resaka ara-tsosialy zany ary mifandray tsara ihany koa amin'ireo mpamatsy vola rehetra amin'izany lafiny ara-tsosialy zany tamin'ny fotoan'andro misy azy dia ivirina fa miromboroko koa azahoany mifandray amin'ireo mpamatsy vola ireo miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana mazava loatra izany dia miromboroko izay anisany jeko azy na tonga ny safidy n'andriamatoa Marc Ravalomanana mitodika amin'ny andriamatoa Jean-Louis Robinson. Anisan'ny noresan'ny filoha teo aloha ihany koa ny momba ny fanapahan-kevitry ny fivoriana izay nitanterahan'ny Troikan Tsadek tany renivohitra Namibia, fivoriana izay rahan-tatra nanapaka ny tsy maintsy iroson'ny Madagasikara amin'ny fifidianana ary noresahana ihany koa ny momba ny fidin'ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana. Nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana teo zany ivokatry ny fivoriana izay nataon'ny angatahany ary nataon'ny Troikan Tsadek tany Windhoek Namibia ny 20 septambra tapaka tamin'izany fivoriana zany fa tsy maintsy araka ny nangatahana andriamatoa Trisanoa dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana eto Madagasikara ny amin'ny fifidianana amin'ny 15 oktobra teo. Raha dia nilaza ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izareo hoe tsy mety io fifidianana io satria misy ny valilitiliana ary misy ihany koa ny mety zavatra manahirana satria ny ampahany amin'ny fifidianana dia ny fiodinana faharoa sy fifidianana amin'ny sombam-bahoaka dia atao anatin'ny andro afiorana ka nanitona ny sain'ny zareo amin'ny Troikan Tsadek zany izy hoe sao dia tsy mety io fifidianana io fa tsy ara-dalàna io tsy demokratika io ary tsy manaraka ny fenitra izay verina fa tokony fenitra tokony arahana dia nizigizina moa zareo tao amin'ny Troika zany dia laza hoe tsy maintsy tanterahany fifidianana io fa nilasaka ihany koa président Ravalomanana hoe eny ary fa hilatsaka izahay nohana olona izahay amin'ny fifidianana io fa nangatahana kosa dia aleo iverina ny filoha Marc Ravalomanana araka ny volaza ny torozotra amin'ny dininy faharoapolo dia mivoaka moa zany ny déclaration ny communiqué-ny Troikan Tsadek iny hitantsika fa hoe iroso amin'ny fifidianana eto Madagasikara zany amin'ny 15 volana oktobra zao misy teboka enina milaza hoe tsy maintsy mody tsy misy fepetra eto tanindrazana ireo sesitany politika ao anatin'izany andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe raha azavaina amin'ny teny tsotsotra zany dia hoe ray anjara izay fa nanaiky ny Troikan Tsadek fa apody ny président Ravalomanana ao anatin'ny fotoana zay mbola fampiresahana amin'izareo zany ao anatin'ny fotoana fohy
tsy misy fipetraraka ny nambarako teo dia hoe odiny président Ravalomanana. Rehefa nanaiky an'izay zany président Ravalomanana hoe hirotsaka amin'ny fifidianana ny mouvance izay tariny dia nanondro fa hoe andriamatoa Jean-Louis Robinson nisy ny fahasalamana tamin'ny fotoana androny no toanan'ny mouvance Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Dia anjara koa zany ny mouvance Ravalomanana amin'ny fifidianana solombavambaoaka. Taorian'ny fandresen-dahatra samihafa araka izany dia andray anjara feno amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka izay tanterahana eto amin'ny firenena ny Ankolafy Ravalomanana. Manamafy kosa anefa ny tokony hantanterahana ny fampidinan'ny filoha teo aloha izy ireo.